midera ny Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny famarinan'i Jehovah. Alleloia. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay no nitahinao anay manokana tratra ity sabata ity, mitaiza ao fotoana izao. Amen. Ny fiangonana Adventista ao Ambovokely dia faly miarabanao tratra izao sabata izao. Ny firaritsoanay dia mba ho sabata fifaliana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny sabata izay ataonao mandritra ity sabata ity. Amen. Marainaku, jadi
asaiko ianao andray ny soratra masina ka hanokatra izay voalaza ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko 5 andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy mifalia mandrakariva, mivavaha ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ho tahinana ny teny rehefa avy arahana fanazavana. Amen. Manasanao nondrika alohanao fa hivavaka isika. Raha ny masina tsara indrindran-danitro dia raha saotra laza mitafitafy no tolotra ianao satria mahatsiaro ny fitahianao lehibe sy ny fitantananao anao zay ka tratro zao andro an'io zao. Raha eo mamindrafo aminay mamelany lokay satria mpanota sy mendrika ihany zahay ka mangataka zahay mba voasasa amin'ny rasony zanakao. Ankehitriny ray eo dia mitondra mahavaka manokana zay ny mitondra anay hatrany atapo indrindra ka hatramin'ny madinika indrindra. Ianao ane me fahendrena azy ahafaha mitondra an'ireo vahoakanareo ary ny vahoakanao koa dia vahoaka matahotra sy manompanao hatrany. Ta io mpanomponao zay hitondra ny teny, ny vanainao masina ny omba azy ka ny teny zay ho teneny dia teny avy aminao ihany ary zay mpiainy koa dia ho mpakato ny teny avy aminao. Fatononona mivavaka sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Amen. Tsika dia tonga eto amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny ampaforony sy ny fanatitra. Ny fanehoana fankasitrahana dia fihetsika fahendrena atolotra ho an'izay manisy soanao. Eo amin'ny fiainana andavanandro dia manolotra fanomezana ny olona ray izay natsapa fanazy fitahiana avy amin'ny olona ray hafa. Tsy tokony ho latsa-danja noho izany ny fankasitrantsika an'Andriamanitra satria izany fihetsika izany dia fitezahana ampianaran'ny soratra masina ao antsika. Mbola velonaintsika ankehitriny satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay miaro aisy anao. Noho izany ny fanatitra izay atolotsika an'Andriamanitra dia tokony fanatitra izay voamana tsara. Andriamanitra dia milaza ny amin'ny tokony hanaovantsika fanatitra am-pifaliana. Izany hoe miainga-tia amin'ny finiavana amin'ny fo, tsy arana alahelo, tsy misy faneriterena ary tsy hoe maneno ianao manolotra ny fanatitra iny ho an'Andriamanitra. Ankoatra ny fanatitra an-tsitrapo dia asaiko ianao hanome ny ampafolon'ny fitahiana
izay voaraintsika avy amin'ilay ray-pahary atsika no mbola miay antsika no mbola manome izay ilayntsika. Misy toko sy andinindroa reto manamafy izay voalaza teo, izay hitantsika eo amin'ny Deutéronomia toko 9, andiny 17 sy ny 20. Ary andrao ianao hanao ankapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao hareny izao. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao, fa izy no manome anao hery ahavory harena mba hahoro ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Korotianina 2 toko 7:7. Aoka ny olona rehetra samy hanao arak'izay niny fona, ary tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpamiham-pifaliana no tian'Andriamanitra. Dia asaiko isika hiaraka hivavaka. Iraiko tsara indrindra izay any an-danitro, sotra betsaka anao izay fa mbola menao an'ity sabata masinao ity. Ianao ilay Andriamanitra miay anay, Andriamanitra tsy mitsaha mitsinjo ny fiainanay, eo anilanay mandrakariva ianao. Andriamanitra ampasahiovanay fa ianao dia manome fitiavana anay isan'andro. Ankehitriny dia raiso ny fanatra izay atolotray sy ny ampafolony, atolotray amin'ny fifaliana sy avy amin'ny foza amin'ny fanatra izany ary aoka mba havita be ny asanao. Izany no iriko sy angatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
faly miaraba ny ankizy rehetra indray a tratran'izao sabata manokana izao. Inoko fa salama tsara ny ankizy rehetra eo am-piandrasana n'izao toriteny manokana ho an'ny ankizy izao. Ny toriteny manokana izay hoentiko amintsika androany rakizy a dia mitondra ny lohateny hoe mahita ny atao rehetra Andriamanitra. Ahoana hoe rakizy? Mahita ny atao rehetra Andriamanitra. Tantarana tovolahy anankiroa izay izy ity a dia mitondra ny anarana hoe Dina sy Tovo. Indray andro a rehefa nirahany eny Dina sy Tovo a mba handeha hividy siramamy a dia rehefa mandeha moa izy roa lahy reto a dia mandalo a eo amin'ny tanànan'ny dadabe. Ka rehefa nandeha ary izy a dia mahita ny tanànan'ny dadabe a izay tena feno voankazo tokoa eo an-tokotany. Fotoana fahavokaran'ny paiso tokoa rakizy tamin'izany fotoana ka azony fakapanahy izy roa lahy reto. Ary ozy izy Dina tamin'ny Tovo hoe andehantsika roa lahy mba handeha hangalatra paiso kely eo an-tokotanin'ny dadabe. Dia eny arao ozy izy Tovo a ka resy lahatra izy roa lahy reto a fa handeha hangalatra paiso. Dia rehefa nangalatra paiso anankiray ihany no fanarahan'izy reto rakizy. Kanefa rehefa tonga dia ny anankiray eny ambony manipy a, ny anankiray kosa eto ambany mitady. Ny mitady eto ambany a sady mihinana ihany, ilay manipy koa eny ambony torak'izany a sady mihinana ihany izy a no manipy avy ety ambany. Tampotampoka teo anefa dia nisy alika masika ny vovoa avy ihany ka raiky tahotra izy reto a ary dia nandeha nisaoka niala teo amin'ny tokotanin'ny dadabe. Rehefa iny izy nandeha nisaoka iny a sepotra be izy a vao tafavoaka ny tokotany a ary tao anatin'izay dia niverina ihany moa ny alika satria tafavoaka soamantsara izy reto. Rehefa tafavoaka izy dia nijerevana tsy tany aminazy intsony ny boatina siramamy a sy ny vola hividianana siramamy. Lozy tiry Dina fa inona no tenenitsika amin'eny androany fa izao sady tsy hita ny boaty a, ny vola koa mbola latsaka dia inona no tenenitsika roa lahy amin'eny? Tsy maninona fa andeha ho tenenitsika izy hoe nisy alika masika nanenjika anay izy neny a dia lasaka tamin'izay ny boaty sy ny vola izay nomenao anay a hividianana siramamy. Dia lasa izy ireo nandeha nody a ary niteny izany tamin'eny. Rehefa tonga tany a, rehefa nandeha ny ora vitsivitsy teo a dia tonga tao an-trano dadabe a anatitra ny satroka izy roa lahy latsaka teo ambodi-paiso. Teo vao niokotra aloha izy roa lahy ary hitan'ny avy hatrany a fa nandainga taminy ireto zanany amin'ny rahalahy. Andeha ajanontsika hatreo ny amin'iny tantara iny fa andeha hisintona lesona ny amin'izany isika. Rankizy malala, hitan'Andriamanitra avokoa ny ataontsika rehetra na dia ny miafina indrindra arany. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fahotana rehetra izay ataontsika. Tsy sitrak'Andriamanitra ihany konkoa ny mangalatra sy mandainga amin'ny ray aman-drenitsika. Andeha ange sokafantsika ny baibolintsika dia jerentsika izay voalaza ao amin'ny Marika 4:2-20. Marika 4:2-20. Andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany rehefa hitantsika. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Ny ataontsika rehetra ozy dia hitan'Andriamanitra avokoa na dia izahantsika fenina ariny. Ary koa ny ao amin'ny Exodosy 20:15. Exodosy 20:15 dia tsy inona izany fa ny dity 9 amin'ny dity 10 izay nomen'Andriamanitra ho tandremantsika dia mifankitoza ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mangalatra. Rankizy malala, mety efa amintsika izany afatra izany androany. Ingane mba tsy anisan'ny ankizy anao tahaka ny nataon'ny Dina sy Tovo ny ankizy rehetra amin'ity androany ity fa mba hanana modely tahaka ny Kristy sy hanana fahatahorana mandrakariva an'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka ho an'izay tantara fo izay isika. Andriamanitra mbola faly misaotra anao izahay fa nitahinao ka afaka nanao toriteny tamin'ity androany ity. Engany eny ankizy rehetra izay nieny tamin'ity androany ity mba handray lesona ny amin'izany ary ho mpiaino mpakatò sy ho feno fahatahorana anao. Ny vavaka Tompo dia tononona sy angatahana amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Nifadibadika, nifianatsika, ry olombelona, talana kiatamo, tonga de lasana, kamisolosolosa, sami vahiny re, nausana salama. Nifadibadika,
tsikahy ry olombelona talana kiadamo tonga de lasana ka misolosolosa samy vahiny reo naosana salama aizano ianatsika le olona aizano ahitana mpampiona fa Jeso mpamonjy ny asy mamelona mafalifaly mabraravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto Sentep-tepo fa Jesu mpamonjy no diseto soindrindra ka tiavo indra yane mitumbu arena samy finaritra hatramy sakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa indra yane mitumbu arena samy finaritra hatramy sakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa aizano ianatsika le olona aizano ahitana mpampiona fa Jesu mpamonjy ny asy mamelona mafalifaly mabraravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto sentep-tepo fa Jesu mpamonjy no diseto soindrindra ka tiavo mamerina amin'ny fiarabananao izay atao amin'ny fiangonana adventiste Ambovokely ho aminao anie ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ity androany ity tsika dia ifantoka amin'ny andininy tsotra nefa mafonja dia izay hitantsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:1-20 ka hatramin'ny 7:20 manasanao handray ny baibolinao hamaky izany voasoratra ao anatin'izany andalan-tenin'ny soratra masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy mifalia mandrakariva mivavah ka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amin'ity androany ity ny hafatra dia mampirisika antsika iainana fiainam-bavaka, iainana feno fifaliana ao anatin'ny fanarahana dian'i Jesosy Kristy ary indrindra fisaorana amin'ny zavatra rehetra. Alohan'ny hanomboantsika dia mamelahy anontany anao hoe tena vitantsika ve manao an'izany? Afaka iaina izany voalazan'izany andininy izany ve isika? Ny valiny dia eny. Ny valiny dia eny satria afaka iaina araka izany tsika ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary indrindra tsy vitany hoe eny fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mialohan'ny hanomboantsika dia manasanao hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra misaotra anao izay no nitahinao anay manokana ny amin'ity sabata masinao ity. Misaotra ihany koa namezanao anay fotoana ahafahanay mampita izao hafatra izao dia mahita izao fotoana izao eny any voninahitra ao ny sandratra ao anatin'izany rehetra izany. Amen. Hanomboantsika anazy dia andeha hojerentsika voalohany ao amin'ny 5:20 amin'ny io an-dalan-teny amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 io.
Ny hafaliana ho resana eto dia tsy miankina amin'ny toe-javatra anankiray ihany izay mety mandalo eo amin'ny fiainantsika na mora io na sarotra fa kosa ny fifandraisantsika amin'ny Kristy. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 5:12 manasanao hatrany handray baibolitsika fa hamaky izany araka isika. Ao amin'ny Jaona 5:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izany dia afatra izay mahafinaritra tokoa satria afaka mitoetra feno hafaliana hatrany isika miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ny hafaliana kristianina dia vokatry ny fanahy masina irery ihany ary mitoetra izany na dia eo ara ny tafio-drivotra na dia eo ara ny loza mety mandalo eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka noho izany mitoera mandrakariva amin'i Jesosy Kristy, mitoera feno fifaliana ao anatin'izany fanarana ty amin'i Jesosy Kristy izany. Ahoana ara no ahafahantsika mifaly mandrakariva izany? Nahoana isika no afaka mifaly mandrakariva? Satria miaradia amintsika Andriamanitra. Asainy itsika ionina sy hifaly amin'izay ananantsika. Hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 13:15. Ao amin'ny Hebreo 13:15. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo fa hoy izy izao tsy andaonao mihitsy na afoy ianao akory. Andriamanitra dia manome atoeky atsika fa hiaraka amintsika foana izy, hiaraka foana amintsika izy amin'ny fotoana rehetra. Afaka mifaly atsika ao anatin'izany fampanantenana lehibe nomeny Jesosy Kristy tompo antsika izany. Ny faharoa dia afaka mifaly mandrakariva ihany koa isika satria manana fanantenana velona. Fanantenana velona dia tsy iza fa Jesosy Kristy tompontsika izay maty nombona teo amin'ny fijaliana ary niakatra ho any an-danitra izay nanomana fitoerana ho amintsika. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 2:2-7. Jaona 2:2-7. I Jesosy dia niteny an'izao tahaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ao amin'ny trano raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminao aho fa handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha mandeha hanamboatra fitoerana anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ary izay misy ahy no hisy anareo koa. Izany fanantenana lehibe izany dia afaka ny ampitoetra fifaliana mandrakariva ao amintsika. Fampanantenana izay milaza amintsika tsirairay avy, milaza aminao, milaza amiko, milaza amintsika tsirairay avy fa manana toerana izay homanin'Andriamanitra antsika isika amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ny fahatelo dia ny hoe afaka mifaly ihany koa isika satria ny fiadanan'Andriamanitra dia mitoetra mandrakariva eo amintsika. Mitoetra eo amintsika mandrakariva izy ary manambara izany sy manamafy izany ny voalaza ao amin'ny tenin'ny soratra masina. Voalaza ao amin'ny Filipianina 4:7 izay mivaky toy izao manao hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fampanantenana ihany koa izay mampirisika atsika sy mitana atsika hifaly mandrakariva ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany fiadanan'Andriamanitra izany dia lehibe noho ny fitiavana rehetrarehetra kanefa izay nampitoeriny atsika isan'andro isan'andro. Andeha isika handray ohatra iray ao amin'ny Baiboly izay hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:6. Tantara iray izay mahakasika an'i Paoly sy Silasy izay voafonja noho ny nitorian'izy ireo ny filazantsara, nogadraina izy ireo ary indrindra nokapoana ihany koa. Kanefa nandritra izay fotoana izay rehefa tao am-pigadrana izy ireo tamin'ny sasakalina dia tsy nitaraina izy ireo fa vao maika nanao hira fiderana ary indrindra nanandram-bavaka tamin'ny Andriamanitra masina. Fa nahoana ary? Fa nahoana izy ireo mbola mahavita manao izany fihetsika izany ao anatin'izany trangan-javatra izay ao am-ponja izany? Satria ny hafaliana dia tsy miankina amin'ny sangan-javatra iray fotsiny fa amin'ny finoany an'Andriamanitra izay tsapany sy fantany fa tsy handao anazy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Izao arany ahoana no ahafahanao mivelona amin'ny hafaliana. Fa koa saintsaina ny tenin'Andriamanitra isan'andro, hiaino izany ary indrindra ilay fisarain-tsaina sy hisaory ny fitahian'Andriamanitra anao sy ny ankonanao isan'andro isan'andro. Izany no ataovy dia atsapa fifaliana mandrakariva ianao anatin'ny fanatanteranao fanaranan Jesosy Kristy. Izao ara dia manasanao indray handray ny 9 fototra teo ary hijeriny ny voasoratra ao amin'ny 17 izay milaza hoe mivavaka aza mitsahatra. Inona ny dikan'izany mivavaka aza mitsahatra izany?
tsy midika izany fa eo ambava fotsiny ihany mivavaka tsy tapaka eo ambava fotsiny ihany fa midika kosa izany fa anana toe-po ary indrindra toe-tsaina ianao afaka mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra, afaka miresaka aminy isika namantsika izy, tsy mahafoy atsika izy ary na aiza izany na amin'ny fotoana aiza na amin'ny toerana aiza afaka manantona azy hatrany isika. Nahoana ary ny zava-dehibe nefa mivavaka tsy mitsahatra satria mampanakaiky atsika amin'Andriamanitra ny vavaka izay sandratsika isan'andro dia mampanakaiky kokoa atsika an'Andriamanitra. Voasoratra izany eo amin'ny Jakoba toko faha-efatra ny dininy fa 8 tapany A izay manao milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba toko faha-efatra ny dininy fa 8 tapany A. Manatona an'Andriamanitra dia anatina anareo izy. Izany dia teny mahafinaritra satria mitaona antsika hivavaka ary indrindra mampanantena antsika fa hanatona antsika Andriamanitra amin'ny fotoana izay hivavahantsika iny, manatrika antsika eo izy. Azo hery amin'ny fotoana satrotra isika satria manana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesianina toko faha-enina ny dininy fa 12, Efesianina toko faha-enina ny dininy fa 12, tenin'Andriamanitra izay mampiseho antsika sy mitaona antsika hivavaka mandrakariva. Vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ihany. Mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy amin'ny fangatana. Koa miambena amin'izany amin'ny fahafinaretana. Faharetana sy ny fangatana ho an'ny olona masina rehetra. Izany mampirisika antsika fa tokony hanana fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra antsika. Averiko ihany fa namantsika Andriamanitra, tsy mahafoy antsika izy, tia antsika izy, ka izany no antony itenenany amintsika isan'andro fa eo izy ary tokony hivavaka tsy hitsahatra isika manoloana izany fitiavany manokana izany. Andeha hijerentsika ny izay voasoratra ao amin'ny boky izay mitondra ny lohateny hoe ny dio amin'ny Kristy. Tsy misy fotoana na fitoerana izay tsy mendrika tsy ampakarana fitarainana amin'Andriamanitra. Tsy misy na inona mahazo misakana antsika tsy hananatra ny fotsika amin'ny fivavahana mafana. Eny, anaty vahoaka amin'ny arabe, ao amin'ny afovoan'ny raharaha mifanjeva dia azontsika atao ny mampakatra fitarainana amin'Andriamanitra ary mangataka fitarian-dalana avy amin'ny toy ny nataon'i Nehemia. Fantatsika tsara ny tantaran'i Nehemia izay nangatan'ny mpanjaka Artaxerxes mpanjaka izay hoy izy hoe inona no omeko anao, nangataka fotoana fohy izy izay hoy izy hoe ameo fotoana afaka mivavaka. Izany dia mampiseho antsika fa amin'ny fotoana rehetrarehetra dia natsara an'Andriamanitra Nehemia izay tia hivavaka ary tamin'izany fotoana izany no nahafahany niteny tamin'Andriamanitra fa ity no zavatra tiako ary izao no zavatra avaliko an'Andriamanitra. Izay ny tantaran'i Nehemia. Andeha indray ary itsika hijery izay voasoratra amin'ny andininy fa 12. Voasoratra amin'ny andininy fa 9 tamin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 teo, izay milaza hoe misaora ny zavatra rehetra. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Izany zavatra rehetra izany dia manambara amintsika fa na misarotra, na mora, na mandalo fifaliana antsika na mandalo fahoriana dia mahaiza misaora amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Nahoana ary isika no tokony hisaotra? Nahoana antsika no tokony hanandrana fisaorana amin'Andriamanitra? Ny fisaorana dia fampisehoana finoana sy fankatoavana ny fahefan'Andriamanitra izay asehony antsika. Na ny zavatra tsara, na ny zavatra sarotra dia mety hampandrosa antsika araka ny sitrapony. Izany anie dia hitantsika ao amin'ny Romanina toko 8:20 izay maneho amintsika hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Romanina toko 8:20. Tena amin'ny zavatra rehetra tokoa ve? Na amin'ny fotoana sarotra tokoa ve dia afaka sy tokony hisaotra an'Andriamanitra isika? Ny valiny dia eny hatrany satria ny fitsapana dia manatsara ny toerantsika sy mampianatra antsika hatoky an'Andriamanitra bebe kokoa. Ohatra iray izay hitantsika ao amin'ny Baiboly ny tantaran'i Job, tsy vozizoina amintsika izany. Tantaran'i Job izay very ny fananany, firy ny firifiry ny fananan'izay very, nandao ny ankonany izy ary indrindra ny fahasalamany dia nariny. Kanefa hoy izy tamin'ny faran'izany tantara izany hoe isaorana eny anaran'i Jehova, isaorana eny anaran'i Jehova. Ao amin'ny Job toko 1:20.
na dia teo ara reny sera nahazo anazy ireny dia narovan'Andriamanitra izy mbola teo Andriamanitra izay niaraka taminazy ary mbola nanandratra fisaorana trany izy hoe hisaorana ny anaran'i Jehovah. Ny fisaorana dia tsy miankina amin'izany toe-javatra mety mandalo amin'ny fiainantsika izany fa amin'ny fahatakarana sy ny fitokiana an'Andriamanitra dia tsara no zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ahoana ary no ahafahana velona amin'izany fisaorana izany? Sarotra izany kanefa ireto misy fampiarana vitsivitsy omeko anao. Tsarovy sy isaoran'Andriamanitra noho ny fitahiana kely sy bitsika izay efa nomeny anao. Na tandroany izany na tamin'ny lasa dia isaora izy tamin'ireny fitahiana manokana nomeny anao ireny. Mametra boky na kahie fanoratana ihany koa izay rehetra tokony isaorana nefa tsy tadidinao ary ny farany dia mianara misaotra an'Andriamanitra na dia teo aza ireny zavatra maro ny nandalo teo amin'ny fiainanao izany. Ny Tesalonianina voalohany toko 5:1-7 dia andalan-teny soratra masina izay mampianatra antsika hatrany hifaly hivavaka tsy tapaka amin'Andriamanitra ary indrindra hisaotra anazy amin'ny fotoana rehetra. Ireo dia tsy vita noho ny herin'ny nofo, tsy vita izany noho ny herin'ny tanjantsika ihany, tsy vitantsika izany amin'ny maha-olombelona kanefa manana fanahy masina antsika izay napetraka Jesosy Kristy tamintsika fa tanteraka izany noho izany fanahy masina izay omen'Andriamanitra omeny Jesosy Kristy ho antsika izany izay miara-miasa amintsika amin'ny fotoana rehetrarehetra naiza misy antsika. Izay no afatra entiko aminao tamin'ity anio ity ka mamela hivavaka raha amin'ity izao fifaran'ity fotoanantsika ity. Andriamanitra tsirairay tsy toa saotranao izay fa mbola ampianarinao hatrany hisaotranao, hifaly amin'ny fotoana rehetrarehetra ary indrindra tsy hisaraka aminao amin'ny fotoana izay mety mandalo eo amin'ny fiainanay. Izany dia entinay hisaorana anao hatrany ka ampio izay hatanteraka izany fikasana sy toromarika izay avy amin'ny teny soratra masinao izany. Da io izay da io ny ara-nofinay kanefa ampio izay hisaotranao hatrany ary toetra amin'ny fanarana dianao amin'ny fifaliana dia ny tontolo andronay sy ny fiainanay manokana ny hotahinao hatrany. Dia izany vavaka izany ataoko amin'ny anaranao sy asandratra amin'ny anaranao rery ihany. Amen.